manoloana ny vaovao miely ao anatin'ny tambazotra tserasera mikasika ny nitazonana ny tsitohaina eny amin'ny fonjany tsy afay dia manao zao fanazavany zao izaho. Herisora Kotomavo Marguerite reny niteraka ny Ranivo Arivonina Rindrany Aina sy Ratiana Arivony Aina Tsitohaina. Tsy marina mihitsy ny filazana fa anisan'ireo navandoza namono nafaty any Rasazy Narindra itsito. Ny proof zay etiko manamarina an'izany dia izao hoe zanako reo telo mianadahy reo zanaka anay mivady dia i Meratina Silvestre sy zaho. Fianakaviana mifankatia sy mifanohana izahay reo satria isak'izay misy zavatra tao dia miara-mikaondoha miara-miasa ireo zanako reo. Profon'izany fifankatiavana sy fiarah-miasa zany ny nametrahany Rasazy Narindra ny Tsitohaina ho premier liste ny conseiller izay ho tariny. Manoloana an'izay betsaka nefany ny vaovao tsy marina izay lazaina ao anatin'ity tambazotra tserasera ity. Mikasika ihany koa ny nahafaty ny rainy, voalaza ao ny hoe voatifitra ihany koa ny dadany zareo. Tsy marina zany fa ny dadany dia narary avy any Amangatabohangy izy dia niakatra taty aminay taty Antsirabe dia nitsaboinay teo amin'ny hôpitaly lehibe teo amin'ny hôpitaly Atsimo dia tsy nahatohitra moa ny herim-batany dia nydao sy ny fahafatesana izy tamin'ny 2021. Zay ny nahafaty ny dadany. Tsy pihiko eto manokana fa betsaka isika ny milaza zay vaovao zay tena manimba fosy tsy marina tokoa zay lazaitsika. Eo zany ny hoe te haka fahefana itsito amin'ny nahafaty any Rasazy Narindra. Tiako ny milaza aminareo fa io commune Mangatabohangy io dia commune zay tena mila fampandrosoana tokoa, tena mangetaheta fampandrosoana tokoa satria voaporofo zany hoe tamin'ny andron'ny Meratina nefa nametraka ny fitokisany sy ny fitiavany taminay tamin'ny Meratina ireo vahoaka ireo notohizany zanany zany tamin'ny filatsahan'ny Rasazy Narindra sy Tsitohaina. Ina ny antony zany na ny école na ny resaka hoe Brao-Panjakana toy ny gendarmerie ny Brao commune ny école Panjakana ny CSB2 zay anakakely mba vita eo moa amin'izao fotoana izao vitan'ny Meratina fa ny ankoatran'ny CSB2 io zany zay teneniko zay ny mpianatra dia tsy misy zavatra mba hatomombana na zavatra hoe mba azo jerena ao anatin'ny commune io. Zay ny antony mahatonga an'ireto zaza reto tanora ny vokarina teraka tao Mangatabohangy reto hoe andeha mba hitondra ny fampandrosoana ho amin'ny commune io. Iangaviako ianareo zay mba manana fahafahana sy manam-piniavana tanteraka hanadihady an'ity vaovao ity mba hikaroka vaovao Mangatabohangy hidinany hahita hoe tena marina ve zao hoe manahoana marina io commune io. Tsy misy nefany ny fampandrosoana raha tsy ny olona ao anatin'ny commune mahalala ny maharary an'io commune io no afaka hitondra ny fampandrosoana ao aminy. Zay ny antony ezaka nataon'reto tanora reto zaza naterako reto hoe andeha re isika satria mba efa nahita fahalalana kely, mbola kely anezany fahalalana Rasazy zany tsy ampahafiry ny fahalalana zay tokony ho ratovina kanefa dia efa niverina sahady hoe andeha haka an'ireo zandreo ho modely amin'ireo zandreo mba hiditra amin'ny fampandrosoana. Ary eo ihany koa ianao Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay mitarika ny tanora hoe aoka isika tanora handray antanana amin'izay ny fampandrosoana any Madagasikara. Zay nahababo an'ireo zanako reo zany nahatonga hoe andeha ary hiaraka amin'ny filoham-pirenena hajaina Andry Nirina Rajoelina hitondra ny fampandrosoana ao Mangatabohangy. Mikasika ihany koa ny hetaheta zay tiako mba havohitra amintsika amin'izao fotoana izao. Valomary Sandroany any ianao
Andriamatoa Hajaina filoham-pirenena Andry Rajoelina, Ramatoa Hajaina Mialy Rajoelina. Mitodika manokana aminareo mivady aho mba jereo re, mba reny ohatra nareo zao, ohatra anao aho Ramatoa Mialy Rajoelina. Efa maty ny zanako novonoina amin'ny basy, izao samborina ihany koa ny zanako anankiray ray tapoha amin'ny hany, izay tsy fantatro mihitsy ny antony isamborana azy any amin'ny fonjanitsy afa. Koa mangataka aminao Antanandroa mba jereo akaiky le tompoko ny mikasika an'ity afera von'olona zay nahafaty any Rasazina rindra ity. Malahelo de malahelo tokoa ny tenako ny foko, satria amin'ny mahareny azy zay niezaka mba nampianatra an'ireo zanako reo, niezaka nampandray anjara an'ireo tanora ireo mba hitondra fampandrosoana, nefa dia faty sy gadra no azon'ireo. Apetrako ao am-pelatananao reo fa reny tsy manana inona fa reny mitaraina aminao.